CMC eto amin'ny Truth Not Dare. Za koa dia olona tara lava foana na inona fotoana atao amiko. Za dia olona voansery lalandava be lelobea dia mitondra mosoara lamba foana eny an-dalana n'aiza leako dia mezan'olona hoe anga mbola misy mosoara lamba zany amin'izao. Za dia tia saka be nefa ny olona tia saka hony ohatrany hoe sarim-bavy dia nefa za tsy tia ho sarim-bavy dia tsy teneniko olona ilay izy hoe tia saka be mihitsy aho. Za dia olona tsy mahita maizina. Manomboka amin'ilay amin'ny dimidimy sasany iny zany tsy mahita mihitsy a. Dia rehefa le ohatra koa ny andamosiny saina anaty kolisy ireny dia mitsapatsapo ohatra zao fa tsisy mahita moa zany le izy fa za tena tsy mahita maizina mihitsy tompoko. Anisan'ny adalàna be indrindra nataoko tamin'ny fiainana, za le tsy mahita maizina ny teneniko teo iny dia nandeha moto tamin'ny andro alina za niainga tany bypass hatrany dia niainga teo tamin'ny ray maraina mbola nandeha moto hatrany Belera. Amin'io ny tena loza amin'ilay izy za niaraka tanina vehivavy ary io vehivavy io dia noentiko nody tany amin'ny cousin ny sipako. Tsy sipako amin'izao tsony zany fa ditra tamin'ny taloha anisan'ny hoe tena ditra be. Anisan'ny vérité vitsivitsy momba anahy fotsiny izay fa mbola misy be dia be mety ho tantaraiky eto amin'ny manaraka makasitraka ny Truth Not Dare nanasa anahy tamin'ity fandarana ity. Veloma.